avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra ny vaovao. Antso ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra ny vaovao. Vita tany Israel ny 5 ny fifanarahana teo amin'ny Madagasikara sy ny firenena mikasika ny fametrahana toeram-pambolena manodidina ny 5,9 hektara amina faritra 4 eto amintsika. Israel izay iarahany izao tontolo izao mahafantatra ny zava-misy ao aminy. Maro ny sakana mahatonga ny fandraharana ho marefo tsy mahasarika mpampiasa vola amin'ny sehatra maro. Lohalarana amin'izany ny sakana ara-politika. Ny tsy fanana ny fitondrana rajoelina politika nangovo mazava ny olany herinaratra amin'izao fotoana izao. Ny olana izay efa tokony va amin'ny ampahany betsaka raha nisy ihany koa ny fitohizan-draram-panjakana. Nandiso ny filazana fa tsy nitondra rano nandritra ny famonoana afo teny tsara honenana ny vondry ny mpamonjy vony eto Antananarivo. Ny aikenkelan'izy ireo fa nisy ny lesoka ka handraisana lesona amin'ny ho avy. Anvelany nankatoavin'ny solombavam-boaka frantsay ny volavolan-dalàna mikasika ny zon'olona azo fanampiana amin'ny fanaperanay taorian'ny tapabolana ny isiny ny adevitra teny anivony Antemera Pirenena ny Antsiprian'izay. Fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboka lasy tongovavy manasa anao ihany koa anaraka ny Antsiprian'izay tony mahazatra hoentsika manokatra ny fampalalam-bavao tamin'ny alalan'ny sekretera mpanjakana momba ny fahavitatena ara-tsakafo nataony 5 Mey teo tany Tel Aviv Israel ny fifanarahana natao Madagasikara sy Israely ametrahana toeram-pambolena lehibe manodidina ny 5,9 hektara amina faritra misa 4 eto amintsika. Israely izay efa iarahany izao tontolo izao mahafantatra ny zava-misy ao amin'ny ankehitriny ka eto Andriatsilavo. Ny 5 Mey lasa teo ny vitany sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Israely ametrahana toeram-pambolena lehibe manodidina ny 5,9 hektara mitsinjara amina faritra 4 eto Madagasikara: Analamanga, Alaotra Mangoro, Bongolava sy Vakinankaratra. Fifanaraha-piaraha-miasa mitetina sy $10,000 ka ny sekretera mpanjakana momba ny fahavitantena ara-tsakafo nanao siny izany. Raha ny voalaza ao amin'ny pejy ofisialy, R1 hektara ametrahana ny agropole na ny toeram-pambolena industrialy. Ny 5,000 hektara ametrahana agropole na toeram-pambolena lehibe ho an'ny famokarana vary ary 5,000 hektara hafa ho an'ny famokarana katsaka. Tanjona amin'izany raha ny fanazavana ny fanatsarana ny famokarana amin'ny alalan'ny fampiasana ireo teknôlôjia mpambolena sy ny angovo, miainga amin'ny fampiofanana tantsaha misa iray alina, mitohy amin'ny fametrahana fotodrafitrasa-pamokarana, ny fanaovana stock hatrany amin'ny fitadiavana lalam-barotra. Ilainy izany saingy ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe fotoana erisoana amin'izany ve ny ankehitriny manoloana ny toedrara iainana manerana izao tontolo izao? Fotoana erisoana amin'izany ve na dia efa hita miariary ny politika israeliana midaroka bomba ireo palestiniana ahafatesana zaza mambehivavy maro ao Gaza? Eo ihany koa ny tsy famelana ireo camion misy 500 tokony hitondra sakafo fanampiana ireo matiny anoanana mihidy ao. Firenena tahaka izany ve no anaovana fifanarahana fambolena sy hanomezana tany amina hektara maro kanefa ny vahoaka malagasy te hamboly tsy afa-manoatra ary tsy afaka misitraka amin'ny tany na dia kely fotsiny ihany aza. Rahantsika mahita ihany koa ireo firenen'dehibe rehetra efa mitody damosina amin'ny Israely noho ny zava-misy any an-toerana. Raha tsy ilaza fa tsy ny vondrona Eoropeanina izay efa mieritreritra ny andray fepetra manoloana ireo zava-mitranga any Israely ireo. Dia isika malagasy indray no miazakazaka manao soni fifanaraha-piaraha-miasa aminy sy hanome tany amina hektara maro azy. Ary ny tena goavana, isika malagasy indray no miazakazaka manantona kanefa isika no hanome tany. Raha izany ihany, maninona ny tsy natao teto Madagasikara ilay soni fifanaraha-piaraha-miasa raha tsy hoe isika no nivarotra ilay tany?
maninona ny tany atoerana ny natao ilay sonia sa ve tsy afaka mivoaka ny faritra no ny eloka nataony izy ireo ka isika no mitotototo manantona. Tranga manamafy hatrany ny tsy fananana diplomasia matanjaka ka mandeha anjamba ny fotsiny amin'izao. Ny diplomasia malagasy izay efa raha malala raha teo fa mandeha fahoany raha tsy ilaza fa tsy ireny fitakiana nosy malagasy amin'ny frantsay ireny. Mikasika ilay vola 70 tapitrisa dolara, ao ireo milaza fa vola tsy ampy atsasaky ny vola olany nanaovana teleferika akory no anomezana velara-tany midadasika any Israely. Izay amafisina hatrany fa hanome tany ny firenena mpiboto-tany. Raha ny kady tsotsotra amin'ny velara-tany 9 hektara no omena amin'izany amin'io 70 tapitrisa dolara io, tsy misy afa-tsy 570 ariary ny metatra toradro satria 900 kilometatra toradro ny 9 hektara na 900 tapitrisa metatra toradro. Izany no antony ilazana fa tsy manana diplomasia matanjaka isika, tsy manana politika mazava ary toa miainga amin'izay fiaintanam-po fotsiny ihany ny fitondrana ny firenena. Ho hitantsika eo araka izany ny fivoaran'izay fifanaovany tsony mpiara-miasa eo amin'ny rotonta izay fa mahatonga ny climat des affaires na ny tontolo ny fandraharana ho marefo tsy maharisika mpampiasa vola amin'ny sehatra maro eto amintsika amin'izao fotoana ny fitambaran'ireo sakana ara-politika, ara-panjakana, ara-teknika ary ny ara-tsosialy hoy ny Paitoekarena nanaovana fanadihadiana ho sarotra ho an'ny tanora sy ny orinasa madinika ary ny vahiny araka izany ny andray anjara amin'ny fanarenana ny fananganana toe-karena matanjaka raha tsy miroso amin'ny fanavaozana lalina ny rafitra sy ny politika ny fanjakana ho kosa ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana tamin'ity andro an'ity tsiary Rasoarvelo. Miankina amin'ny fampiroboroboana ny famokarana ho antoerana sy ny fanohanana ny sehatra tsy miankina amin'ny fandraharahana ny fandrosoan'ny firenena iray ho ny Paitoekarena androany eto Madagasikara. Amin'izany ho nofinofy lavitra izany ho an'ny maro raha ny angona ofisialy navoaka ny banky iraisam-pirenena isan'ny firenena farany aty Afrika i Madagasikara amin'ny resaka fandraharahana. Isan'ny antony lehibe manimba ny climat des affaires na ny tontolon'ny fandraharahana eto Madagasikara ankehitriny ny tsy fanajana ny tantandalana, ny tsy fahamarinana toerana ara-politika izany hoe feno sakana ary mitarasoka ny fandraisana fanapahan-kevitra raha toe-karena eto amintsika raha ny fanazavana hatrany. Maro amin'ireo mpandraharahana no mitaraina amin'ny fahasarotan'ny lalàna, ny tsy fahampian'ny fodi-drafitrasa, ny kolokolisan-drefy ary indrindra ny tsy fahatokisan'ny mpampiasa vola amin'ny fitondrana. Manampitrotraka izany tsy fandriam-pahalemana ety jeroa. Sarotra nefa ny anana toe-karena miorina ao anaty tontolo iray izay tsy mandaitra ny fitsarana, mora miova ny lalàna ary marefo ny rafitra ara-politika ho hatrany Paitoekarena. Hatrany natongavan'ny filohan'ny repoblika ankehitriny tamin'ny 2024 mbola tsy nisy na investisseur direct étranger ray ary tonga teto Madagasikara, mbola tsy nisy. Zany hoe tsy misy matoky amin'ny Madagasikara. Ny environnement des affaires atsika efa ratsy, ny ariarintsika tsy stable, ny olona tsisy tonga dia lasa ny trafika amin'ny BDP tsy fisiny tany-tandalana. Le tribunal aty amintsika zany tsy mari-pototra ary tsy mari-toerana zany rehefa mitondra zany dossier any amin'ny tribunal zany ny mpandraraha. Ohatran'izay koa fampiasana ny hetra ho fitaovana politika, lasa misy répression zany ny resaka hetra. Zany resarehetra zany zany micréer incertitude amin'ny investissement. Dia ny incertitude investissement zay mahatonga n'le hoe tsy mari-toerana zany ny investissement eto Madagasikara na ho an'ny malagasy na ho an'ny vahiny. Rehefa miakatra zany 12 isan-jato zany ny taux directeur amin'ny banque centrale. Rehefa mindram-bola zany ianao ny amin'ny banque primaire farafahakeliny zany raha olona ataontsika hoe mifakahazo amin'le banky any amin'ny 14 isan-jato. Mbola lavitra ny lalana ho an'i Madagasikara hanatsara ity tontolon'ny fandraharahana ity raha mbola mihisatra ihany koa ny fahamahana ny olany herinaratra ho ihany koa ny mpanao politika. Ny fahatapahany herinaratra lavareny eto amintsika izay miteraka fatiantoka ho an'ireo mpandraharaha eto an-toerana ka iza no vahiny sahiditra ampiasa vola eto amintsika manoloan'izany hoy Parena Auguste. Ny tsy fahaizany mpitondra fanjakana ny continuité de l'état ihany koa tsy lazaina intsony raha ny fanazavana hatrany. Resaka climat des affaires aloha dia zavatra tiako resahana voalohany ny zavatra hoe ataontsika hoe infrastructure aloha, resaka énergie hitanareo tsara izy io délestage isan'andro io. Ahoana moa no hitongavany le mpandraraha aty amintsika raha ohatra ny regny délestage, ny zavatra hoe miakatra ny ataontsika coup de revient ataonary zareo noho ny resaka délestage io. Zavatra tokony efa vita asika tamin'izay ngamba raha natao nisy continuité de l'état ka raha natao le projet saofika sy volobe regny dia fa 2023 asika fa sisy délestage. Ohatran'izay koa ny lalagna
hitanareo zao le faire lalagna mba tokony sara ngery zareo manao conseil des ministres reo mba mandeha sur route izy ohatra tany tuliary izy dia mba tokony ho hitany lalagna ao Sakara entre ny Sakara sy Andranivoro ny RN7 ty mba tokony ho hitany koatran'izay zany misy ny lalagna misy mpandrara ony dia rehefa misy anao investissement ty le olo misy société dia mangataka foana izy hoe zay ampidira agnatin'ny actionnaire anareo raha sy zay dia tsy mahazo anareo tsy azo misy koa moa rehefa miasa eo koa le société dia anaovana le redressement fiscal zany daholy ny climat des affaires sy mety amintsika ny ety zany raha toa ka sehatra iady ankevitra lalina amin'ny fanatsarana ny climat des affaires eto Madagasikara no nandrasany maro tamin'ny COI farany teo tsy izay ny zava-nisy avetsy ireo fanapahan-kevitra mazava ny voaka raha tsy ahivina raha tsy laza fa tsy ny raharaha volobe irery any anana azona valiteny azy ity raharaha ity nanjavina anaty aloka ny fantaniana lehibe fanatsarana ny toe-karena malagasy toy ny hoe ahoana ny famahana ny krizy ny herinaratra ina no paikady ho famporosiana ny mpampiasa vola anatiny sy ivelany aiza ho aiza ny fanatsarana ny fitantanana sy ny rafitra lalàna manampy ny fandrarana fandrafetana tontolo ara-pandrarahana matanjaka miorina amin'ny lalàna raikitra sy politika mangarahara no ilaina amin'izao fotoana ho iatra ny mpahay toe-karena raha ny vaovao farany mahakasika an'izay herinaratra isan'ny tafiditra ao anatin'ireo singa hijerena ny tontolon'ny fandrarana ho ana firenena iray izay laza ny ara-iasa amin'ny orinasa arabo hanangana tobo famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro eto amintsika indray Andry Rajoelina nandritra ny diany any Dubai amin'izao fotoana izao tsy manana politika mazava momba ny angovo ny fanjakana ka mahatonga ny fampanantenana isaka miteny ho ny mpanao politika ity faran'izay laza fa raha nisy ny continuité de l'état na ny fitohizan-draram-panjakana avy amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao efa voava amin'ny ampahambetsaka ny olany herinaratra eto amintsika Gabin Eloa no mitaritra ny any Cyprien-zay mialany indray ny fampanantenana vaovao ataon'ny fitondrana Rajoelina amin'ny vahoaka malagasy ankatoko zao dia any Dubai zao dia nilaza ihany Rajoelina fa izy fiarah-miasa amin'ny orinasa arabo ametraka tobo famokarana herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro manana tanjaka 50 megawatt efa maro tsy ho voatanisa avokoa ny fampanantenana nataony mikasika ny angovo hatramin'ny nahateo amin'ny fitondrana azy manginy fotsiny amin'izany ny filazana fa ametraka ny tobony angovo amokatra hatramin'ny 700 megawatt nandritra ny fampelazan-kevitra tamin'ny taona 2012 sy ny filazana ampitombo ny famokarana herinaratra 500 megawatt amongorana ny délestage tamin'ny taona 13 teo ihany koa ireo fampanantenana toy ny fananganana toeram-pamokarana herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro amin'ny distrika sy faritra maro raha izay fampanantenana momba ny herinaratra naloky ny vavany Andry Rajoelina tamin'ireny megawatt sy kilowatt reny no atambatra dia efa ho gigawatt lasa torivotra ianany vahoaka malagasy ny lainga sy ny fampanantenana lasa manao propagande foana ny mpitondra amin'izao fotoana zao isaky misy ny filakevitra ministre misy fampanantenana vaovao indray ny teo aloha tsy hitany fanatanterahana azy ohatra ny tao mahajanga zao nitokanana fotsiny le vato fototra rehefa vao nitsoahana indray le panneau sy ny infrastructure ny fotodrafitrasa makasika an'izany dia zay ny fampantanina mipetraka hoe hiaina ao anatina lainga ve hiaina ao anatina fampanantenana foana ve ny mpitondrantsika fa ny fanatanterahana n'ilay politika tsy dia tena hita loatra ny fiantraikan'ilay izy satria tsy fantako hoe ny vola ve tsy misy tsy resy lahatra ve ny mpamatsy vola sa ny fanjakana mihitsy ny tsy tehiroso ao anatin'ilay transition énergétique efa imbetsaka izay no nilaza ny fanjakana ankehitriny fa nahazo famatsim-bola sy nanatsony fiarah-miasa tamin'ny mpamatsy vola sy ny orinasa vahiny fa hatramin'ny androany mbola mitoetra tsy hovaovaha ny olany herinaratra eto amintsika tsy manana politika mazava ny fanjakana ka mahatonga ireo voalaza tsy misy tanteraka tsy atokisan'olona intsony ny fitondrana raha mbola tsy mametraka ny mangarahara sy ny fitantanana mazava tsy mazava mihitsy ny politika mpanjakana makasika ny fanaovana ny fisitrahana sy fametrahana ny fotodrafitrasa makasika ny énergie renouvelable satria miresaka foana antsika ny transition énergétique ty hoe alohantsika mba hiala tsikelikely amin'izay amina fampiasana ny reto ataontsika hoe ny énergie avy amina source électrique sy ny sisa amina groupe sy ny sisa zany fa hivadika atsika tsikelikely amina fampiasana angovo azo aviaozina amin'ny alalana énergie solaire éolienne sy ny sisa inona ary ny ataoko hoe ny tondrozotra mazava afahantsika mitonga amin'izany zavatra zany nampatsiahy ity mpanao politika ity fa raha nisy ny fitohizan-raharaha ampanjakana nataony izao fitondrana izao efa voavaha ny ampahany betsaka tamin'ny olany angovo sy herinaratra io
raha tsy laza afa-tsy sy nitetika asa saofika sivolobe izay efa nahazoana famatsim-bola tamin'ny 17 tsy zay anefa no zavanisy nentiny fankahalana disy tafahoatra anohy ny asan'ny fitondrana teo aloha hany ka mbola miverina amin'ny fifanarahana indray valitaona aty oriny mbola lavitra afo ny kitay raha famahana ny olana angovo rano herinaratra eto amintsika isaky ny mikabary na mandeha mankanivelany na mandray an'ireo masovova iny dia milaza hatrany iany rajoel fa laharampameny zao fitondrana izao ny famahana ny olana angovo eto Madagasikara tamin'ny volana novambra 2024 teo ohatra nilaza izy fa tsy ivoaka ao amin'ny jirama teny ambohy manambola ny tenany raha tsy misy ny vahaolana entiny tompona andraikitra amahana ny délestage eto Antananarivo sy ny manodidiny volana May 2024 isika zao aiza ho aiza izany voapirofo hatrany ny politika mpanjakana mihitsy no tsy misy hany ka ailika any amin'ny jirama sy ireo tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa ny tsy fahombiazana Sehatra ny fitaterana no anohizantsika ny fampalalam-baovao isy fiakaran'ny sarandalana ho an'ireo zotra miaingy etsy amin'ny tobim-piantsona ny fahasankarana aorian'ny fetim-pirenena sy ny fanadinam-panjakana ny volana jolay ho avy izao ny mpitantana ny tobim-piantsonana fampiakarana izay tsy azo idivirana intsony manoloana ny olana maro sedrain'ny mpitatitra amin'izao fotoana izao hoy ny fanazavana Daniela mino arsoa no mitatitra ny any Cyprien-zay. Na eo aza ny fiakaran'ny vidin'ny gazoal sy ny faratsin'ny lalam-pirenena tsy mbola nampiakatra sarandalana treto ny teo anivy ny tobim-piantsonana fahasankarana raha nambara ny tompon'andraikitra manoloana ilay notiny voaka milaza ny fiakaran'ny sarandalana miatra manomboka ny alahady voalohany ny volana jona ho avy izao ho an'ny zotra nasionaly ny antoerana mbola ilay sarandalana basse saison navoaka ny taona 2024 ihany hatreto no miatra ny antoerana saingy hiakatra na isy fanitsina izany ao aorian'ny fetim-pirenena sy ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana raha ny fanazavana ho an'ny ety amin'ny tobim-piantsonana amin'ny fahasankarana dia fametahana ary fametrahana ary fampiarana ny tarify tamin'ny mois de juillet 2023 ihany fa tsy misy fisorotana frais akory ny ety amin'ny tobim-piantsonana amin'ny fahasankarana fa mitaitaina ny vahoaka mpanjifa hoe misondrotra amin'ny frais ny tobim-piantsonana amin'ny fahasankarana amin'ny zotra nasionaly fa ho amin'ny zotra nasionaly ety amin'ny tobim-piantsonana dia fampiarana satria misy ny ety amin'ny tobim-piantsonana amin'ny fahasankarana hoe prix haute saison prix basse saison dia tsika izao mbola ao anatin'ny basse saison fa à partir ny fahavitan'ny fanadinam-panjakana après an'ny examen de CPE zany any amin'ny à partir amin'ny fetim-pirenena any vao haute saison dia any vao misy tarifa atao hoe fourchette dia hoe tia ny tarify tokony ampiarana fa amin'izao aloha ny tarify hatramin'ny volana jolay 2023 ihany no miazo eto amin'ny tobim-piantsonana amin'ny fahasankarana fa tsy misy fanotsiana frais na fampiakarana frais zany ankilany tokony isy fampiakarana sarandalana manoloana ny faharatsian'ny lalam-pirenena sy ny fiakaran'ny vidin'ny gazoal ankehitriny hoy ireo mpitatitra ny ankamaroan'izy ireo izay tsy maintsy manolo piesy isaky ny mahavita dina voyage iray noho ny fahampitehan'ireo piesy na fiara ateraka izany ireto farany izay voatery mamoaka volana ny hetsiny maro miankina amin'izay piesy simba kanefa ny sarandalana ankilan'izay tsy mifanaraka akory amin'ny volalany amin'ny fikojakojana hoy ny mpitatitra nanaovana fanadihadina tena le kojakoja ny tena mampijaly ny transporter eto tokony mba jeren'le tompon'andraikitra maheva zany le izy satria aty zany zay zany efa tsy mahazo mitondra salon tsy mitondra iny izy teo moto tsy mahazo mitondra zavatra masevatra ohatra dia mijaly ny frais tsy miakatra piesy lafo fa ny anankiray fotsiny efa tsetsy ka raha mipoka anankiroa zany dia efa valy etsy dia nefa tsy mahaleo sara ny vidin'ny frais gazoal koa miakatra raha teo ny anatin'izay ny nombre de place koa tsy miakatra fa dia hoe 18 14 de 14 27 de 27 lalana mangony fotsiny tokony tokony miakatra amin'ny frais zay mba tokony jereny zareo tompon'andraikitra fa tsy hoerahoera fotsiny eo ambony eo daholo ny rehetrarehetra hoe zao zao mifampitehany amin'le alatsiny lalana resort tapaka zao ny atapahan'le resort nefa ny entana tsy dia mitondra entana zao zao ny baka toliara zao tapatapaka zao ny resoro zao zao saky tonga manolo resoro koa
tokony mahampidinina hoa le gazoalina dia amboarina le lalana fanojany le hoentana sy le mitondra tena mbola miakatra dia tena tsisy tombony anay tso fa tena vidina be sy efa lafo gazoalina miakatra efa deo zao efa 1 million zao ny ray resort ray mila efatra dia 1 million fois 4 arak'izany tokony hojerena ny marimaritra iraisina tsy hamono antoka ny mpandeha sy ireo mpitatitra raha ny fitarainana trany anatsarana ny fanaovana politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny tanterahana teny amin'ny FES sakady fotsy androany ny espace de dialogue des partis politiques sehatra izay ahafahan'ireo antoko politika samy hafa mifanakalo hevitra kanto safidiana tamin'ity androany ity ihany koa ny birao andrafitra ny ampandeha izay vovonana izay Entsoro Soary Malala no mitatitra ny Antsiprian'izay ho fanatsarana ny fanaovana politika eto Madagasikara nisy ny espace de dialogue des partis politiques androany fa 20 ny volana May teny amin'ny FES sankady fotsy sehatra izay vonjona ireo antoko politika samihafa mifanakalo hevitra sy mifampitaiza ao anatin'ny fanaovana politika anisan'ny tanjona amin'izao fivondronana izao ampiakarana ny lentany politika eto Madagasikara araky ny fanazavana androany ihany koa no nisafidianana ireo birao izay tatana ny fikambanana mandritra ny roa taona ny fiaonan'ny antoko androany moa dia assemblée générale ho fametrahana ny ataontsika hoe structure ny espace de dialogue des partis politiques izy io dia sehatra anankiray izay tohanan'ny FES Madagasikara moa zany initiative andreo ataontsika hoe parti signataire ny charte de bonne conduite sady sotrasa raha teo taoriana ny capitalisation des acquis hita fa tsy tokony voafaritry ny fifidianana ihany ny fisian'ny fifampiresahana tandronan'ny sotoavina dia napetraka izany hoe espace de dialogue des partis politiques zany izay misokatra ho an'ny antoko politika rehetra na miadere amin'ny charte izy na tsy dia voasafidy androany ireo birao izay tantana izany mandritra ny roa taona tafiditra ao anatin'ity tanjon'izy ireo ity ihany koa ny fitaizana ny olom-pirenena dia hifidy sy andray anjara amin'ny sehatra politika sy ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ahoana ny ataontsika mba hitaizan'ny olom-pirenena andeha hifidy ahoana ny ahafahantsika mitaizan'ny olom-pirenena atsapa ho tompon'andraikitra sy manana didy izy eo amin'izay hoe fandraisana anjara amin'ny sehatra politika izay sy ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy dia izay angamba ny arahany rehetrarehetra eto zany hoe ilay kozy ahafahana miaraka zany dia irahana avokoa dia rehefa eny an-kanja moa zany mandeha ny fifaninanana dia ao anatin'io fifaninanana masina angamba raha izay no afaka ilazako anazy anaty farangisosana hoe satria efa nifanaja tao anatin'ilay etika politika satria tsy mitovy daholo na ny tanjona ara-politika na ny fironana ara-politika na ihany koa mety hoe programanasa mety tsy mitovy mihitsy ao anatin'izay ka tsy afaka ny fampiteny zany hoe iza no hirotsaka amin'ny anaran'iza tsy dia izay loatra satria tsy hoe plateforme mpifidianana akory no atao eto fa izay hoe sehatra fifanakalozana ara-politika izay araky ny fanazavana trany misy 20 ireo mpanao politika ao anatin'ity vondrony ity saingy ny 20 tamin'izy ireo ihany no nanatrika ny fotoana androany mbola isy ny fionana lehibe ataon'izy ireo tsy ho ela anaporofona ny fahavononan'izy ireo amin'ny fanarahana sy fampiarana ny voasoratra ao anatin'ny satamfeny antoko politika hoy ny tompon'andraikitra dia izay ihany koa no hoentintsika misendrovetivety ao anaty tokafoy mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny fanazavany ny teo anivony sampana mpamonjy vona mikasika ny aitrano ny tranga teny tsara honenana ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay izy no neninay tiany mihitsy miantsoantso anà Pisoa, le dité. Tena hoe isak'izay matsiaro. Pisoa. Tolory aneny amin'izay le iriny e. Miaraka mizaraka do mbola misy fihenam-bidy amin'ny smartphone na ZTE A35 Core 99 000 ariary monja izy amin'izao hatramin'ny 5 June sady miampy cadeau 2 giga isam-bolana. Afaka iantsoantsony neny tsara mihitsiny.
sarobidy ny fotoana ka na nisy segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky mifonao ho an'nynofonofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola Fer 5 calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Love chocolate. Mora ry koa mba sofio lesy fa inona tiany olana aiza laha teo tsy velona lesy le fiara taraiky indray le batery le raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e tsara kalitao mitambatra hatreo pan Bionix le batterie maharitra tsy misy fetra mikolana nga tsy mazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka mila makany amin'ny hôpitaly angany izay ndao fiarako aloha ampiasaina ary e batery Bionix ampiasaina tsy manary anao mitoa tsarotra ho antsika matianiny eo misehatry ny fitaterana manandanja lehibe ny kalitaon'ny bateria ampiasaina mba ampirindra tsara ny asa Bionix batery misy karazany ho an'ny fiara rehetra Bionix matanjaka sy maharitra anomboantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity nandiso ny filazana fa tsy nitondra rano nandritra ny famonoana afo ny so teny tsara honenana ny vondry ny mpamonjy vona eto Antananarivo androany na izany aza ny aika izy ireo fa nisy ny adosoana ka andraisana lesona amin'ny hoavy ankoatr'izay hoenitra amin'ireo mpivarokazo ny vondrina mpamonjy vona izay nanamafy fa tsy maintsy manana fitaovana hiatrehana loza sy ny maro hafa mpivarokazo manomboka izao fanadidina mahakasika izay entiny Gabainloa ny roso tamin'ny famonoana afo fanondrony ny vondrona mpamonjy vona eto Antananarivo ka nandiso ny filazana fa tsy nitondra rano ny fiaran'izy ireo tonga teny tsara honenany no tsindrena nandriditra ny famonoana afo tambony latabatra androany ity fa feno rano ny fiarabe nentin'izy ireo teny an-toerana omaly tsy andro jirama araka ny vaovao ny paritaka akory lay citerne tonga teny tsara honenany fa any pompier izay tena ngeza ao amin'izy ireo hoy ny fanazavana noho ny antso hafa nataon'olona hafa ny aramboniny hadino ka tsy voavonjy ny tokantrano ray nisy an'ilay rangahy marary tao an-trano ka nitarika tamin'ny fahafatesana iny ny fomba fiasan'ny mpamonjy voina rehefa tonga amina voina anankiray ka misy olona victime ao anatin'ilay toerana dia ny olona aloha sy ny ain'olona ny zava-dehibe atao ny fomba rehetra hahafan'ilay olona miala ao anatin'ilay toerana misy azy fa tsy ny fitaovana na ny fananan'olona anankiray no ho amboniny aina dia tsy maintsy fenoana ny citerne ny vondrom-pamonjy voina izay vao afaka mamonja voina anankiray ka ny filazana fa hoe tsy misy rano ny citerne ny vondrom-pamonjy voina zany dia tsy pahanay mariny rano fa tsy marina
izany zavatra izany. Na izany ny aiky ny vondrona mpamonjy-vona eto Andrenivohitra fa nisy tsy fetezana ihany ny fomba fiasa manoloan'izay handray lesona izy ireo toy ny anentina ny isan-tokantrano hitahiry rano amin'ny siny be rano natokana hiatrena ny mety holozaka tsy azo anasana sy andrahoana sakafo ankoatr'izay iroso amin'ny fampandraisana andraikitra ireo mpivarokazo ihany koa ny mpamonjy-voina manomboka izao tsy maintsy manana rano sy ny fitaovana fietrehana loza ihany koa ny mpivarokazo no izy ireo voasokajy ho mpiteraka ahitrano azo andraisina lesona tsara ny zava-nisy omaly zavatra ataony voalohany aloha zany anetanana ny olona zay amin'ny toerana tsy misy rano satria raha malala ny fahasaranany rano eto Antananarivo dia aoka raha misy fahefantsika ny tokantrano manana siny ben-drano anankiray zay atokana mihitsy ho atao fiandry ary mivarokazo dia mbola iarahana miara-miasa amin'ny eto anivon'ny commune satria tafiditra ao anatiny atao hoe prévention incendie ireny mpivarokazo ireny dia mora mirehatra tsy maintsy ho exigena avy eto amin'ny vondrom-pamonjy-voina zany ny tokony ananan'ireny siny ben-drano ao anatin'ny toeram-pivarotakazo na farafaratsy manana extincteur ry zareo mpivarokazo ireny. Araka ny fanazavany teo anivon'ny sampana mpamonjy-voina fiara-misa enina no nahetsika izy ireo omaly nandritra ny famonoana afo teny tsara honenana na dia nanao ny any tsy ho zavatra aza izy ireo sarotra ny fehny afo kameramela roa teo anivon'ny vondrony mpamonjy-voina Antananarivo no naratra nandritra ny fiatrehana ny afo teny antoerana. Zay zany mifaneho-kevitry ny teo anivony sampana mpamonjy-voina mahakasika ny zava-nisy teny tsara honena na ho sarotra ihany ny ananana rano fiandry raha toka ny rano hosotroana ary amin'izao fotoana manahirana ny isa-tokantrano ho hitantsika eo ihany mahakasika izay. Fataranja tsy maintsy atrehana ny fanatanjahantena amin'ny fanadinana bakaloria. Mpianatra maro no tsy afaka baka isa-taona noho tsy fiatrehana ny taranja nanentana ny ray aman-dreny mpianatra ary ny taletsekoly teny amin'ny LMA ampefoloha araka izany ny tompona andraikitra ny fanadinana androany tsy hanao atsirambina ny taranja ara-panatanjahantena santatra ny aina no mitaritra ny any Tsiprian'izay. Mpianatra eo amin'ny valonjato no tsy afaka bakaloria tamin'ny taondas noho ny tsy fiatrehana ny taranja EPS ka nahazo isa aotra. Araka ny lalàna avy hatrany dia tsy afaka ny kandida mahazo isa aotra amin'ny taranja iray amin'ny bakaloria. Maro ny antony mety nahatonga io fahabetsahany tsy tonga io. Isan'izany ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana amin'ny tsy maintsy hanaovana ny taranja EPS any amin'ny renivohim-paritany ho an'ny kandida libra rehetra raha ny fanazavana. Fepetra sarotra ho an'ireo mpianatra avy amin'ny toerana lavitra ka naleon'izy ireo tsy niatrika ny taranja EPS. Antony hafa koa ny fanaovana tsinotsinona ity taranja ity. Miantso ny ray aman-dreny sy ny kandida ny tompon'andraikitra mba handray ity taranja ity ho zava-dehibe na ny adina an-tsoratra teoria na ny pratika. Raha misy tsy fahasalamana amin'ny andro fanadinana EPS, miantso ny fifampiresahana amin'ireo mpitsara fanadinana sy ny tompon'andraikitra izy ireo mba hitadiavana marimaritra iraisana ny amin'ny fomba hahafahan'ny kandida manatanteraka ihany ity taranja ity. Dia rehefa nijerena zany ireo antotanisa tao anatin'ny taona vitsivitsy dia maro ireo mpiadana izay tsy tonga tatỳ amin'ny EPS. Dia rehefa tsy tonga izy zany mazava ho azy isan'ireo mpiadana izay tsy afaka baka na tafiditra nanao an'ireo taranja hafa ary izy. Zoantsika mpiadana koa indraindray le hoe tody sy fahasalamana andeha ho any amin'ny dokotera misy vola ohatr' izao alaina rehefa manao certificat médical. Eto dia ampatsahivina ny mpiadana fa raha mpiadana ara-dalàna ianao mitondra convocation makeny amin'ny centre d'examen zay miahanao dia efa misy dokotera miahan'ny fanadinanao dia 0 ariary ny certificat médical omeny dokotera ahafahanao mireporter an'ilay fanadinana anao na hamatika anao any amin'ny adina an-tsoratra. Dia ho antsika mety manana ray aman-dreny tsy manana ray aman-dreny ireny chef de centre ireny dia vonina andray antsika raha manana olana an'olo hevitra. Raha hitantsika ireny amin'ilay pétadindry ireny efa misy numéro an'ilay numéro 1 isaky ny centre. Zany hoe olona afaka hanampy antsika raha manana olana na any an-davitra any antsika dia afaka miantso hoe tojo olana ohatrohatran'izao inona ny tokony ataoko. Azo alaina manomboka androany 27 Mey ny fiantsoana hiatrika ny taranja EPS amin'ny bakaloria. Misy ireo talentsekoly tsy miankina sasany mitazona ny fiantsoan'ireo mpianatra tsy nandony sara mpianarany.
miantso ireo talentsaikoly ireo tompona andraikitra mba tsy hanao sorona ny hoavin'ny zaza malagasy amelany rehetra hiatrika io taranja io ka andamina ny olany tsy fandaovana sara-pianarana ao ariny fanandinana mba hianjayanjara daholo ny ankizy zany fa tsy hoe araka ny tenin'ny cordo taty hoe mety misy sakana hoe tsy afaka nanjayanjara nle ankizy noho le nitazomin'le directeur ny établissement fa tsy nany hoe écolage dia zay zany ny fanoentanana hoe amty session 2025 ty dia hoe zana zany mba hiena zay tsy fifandraisan'ny ankizy anjara zay amin'ny taranja éducation physique et sportif ho tanterahina ny voly ka hatramin'ny 2025 ho avy izao ny fanadinana EPS baccalauréat pratique ho any Antananarivo renivohitra Atimndrano Avaradrano Arambohitra Atrimo toerana maro eto Antananarivo no anaovana izany toy ny any NS Peflo Agatso Stade la Rugby ary Saint-Michel Barbe ataony 20 Jolay 2022 kosa ny fanadinana tsoratra ho an'ireo tsy afaka hanao ny fanadinana ara-batana. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany fa hiazo an'ny fianaratsoa vetivetsika miroborobo ny fampianarana teny vahiny ary saika isaky ny elakelan-trano ao fianaratsoa amin'izao fotoana izao maro ankilany no tsy mafy akory ny sehatra ka misy fiantraikany amin'ireo mpianatra isan'ny voakasika mivantana amin'izay ireo tanora liana ny asany velany tsy araka ny fianarana ny fifehezana ny teny vahiny ka betsaka ireo tsy mafeny ny fepetra ao anatin'izay aingo rakotondriana akory fianaratsoa midina tanteraka ny ilaintany fianarana teny allemand ito fianaran-tsoa ao ireo tsy mafy izany nefa dia manao fitadiavam-bola amin'ny fampianarana io teny eny rehetra eny nefa tsy mahavoafy akory io teny pirenena io maro arak'izany ireo ankizy no voafitaka ka lasa fianaran-tsoa mihitsy no mahazo lasa ratsy avoakatr' izany joro eto anoloantsika zany ny fikambanana AGERFIA na ny association des germanistes de fianaran-tsoa izay fikambanana hifindronan'ireo mpampianatra perinasa na misotro ronono sy ireo rehetra izay nandrato fianarana teny amin'ny université ny taranja allemand anisan'ny zavatra tena nampalaza ny fianaran-tsoa ilay hoe fianaran-tsoa be la classe ary laza tena nananantsika izany dia raha mahalala ihany koa anefa i Allemagne zany izao dia tena misokatra amin'ny firenena malagasy tena hoe mitady olona i Allemagne ny zava-misy mampalahelo anefany araka ny tatitra izay taterina taminay ary ny atsonanay mihitsy tany Antananarivo ny ambaratonga any fotony mihitsiny teo ny ao amin'ny CGM eo anivon'ny CGM eo ihany koa ny any anivon'ny masovoan'ny Allemagne nilaza fa tsy manana ilay fari-pahaizana izay tokony ananany na ilay niveau izay lazaina fa azony ny mpianatra izay manao entretien na koa ny maka fanadinana any amin'ny CGM izany hoe le mpianatra izany rehefa avy eo mahazo certificat A1 na A2 fa saingy nampianarina fotsiny zareo hoe izao ny atao rehefa maka examen nampianarina tsenjery fotsiny dia milaza fa manana certificat fa saingy rehefa tonga ny entretien rehefa tonga zany ny fotoana anadinana azy tena hoe any amin'ny ambassade dia tena tsy mahafehany izay mba tokony voafehany izy ireo nisy arak'izany ny fipetran-draisina manoloana io olana io manao antsoavo amintsika eto fianaran-tsoa aza-pitena no avy ny taranaka tsy misy mahazo tombontsoa mihitsy raha hikatona amintsika indray io firenena anankiray izay misokatra mitady olona io satria zavatra efa nisy teto Madagasikara zany te hisoroka sahady zany izay ny amin'izay mbola ho avy ao dia ny mbola tsy mikatona re i Allemagne ndao iarahana tsabo zany zavatra zany fa mila rovana ihany koa ny lazan'ny fianaran-tsoa dia indreto zahay nianatra nandalina nandrato an'izany fianarana izany no fanina ho amin'izany asa fampianarana ny taranja allemand zany ary indrindra matianina voniny zahay an'olo tanana satria fahombiazana amin'ny asa ny sy ny fianarana izay ho natovintsika any Allemagne izay ny tanjona ary indrindra ampisogadina indray zanaka fianaran-tsoa izay no ezaka hitanay fa iombonantsika mianakavy ty mipetra-potsiny arak'izany ireo olona izay nandalina manokana ny fianarana teny allemand teto fianaran-tsoa fa hiezaka ny anarana izany mba hiverenany ny lazan'ny fianaran-tsoa amin'ny laony manoloana ireo olana mianjady amin'ny ankizy eto fianaran-tsoa io kivy ireo ray aman-dreny no sady lany vola moa ny ankizy ihany koa very fanahy amin'ny tokony ataony manoloana io tranga io olany fananantany tsy ekena ny fakanan-keriny tanay onimponina ao Ambalabe commune Ambatosy district Ambealanana ireto faran'izay nanamafy fa andray fepetra raha tsy misy fandraisana andraikitra sy famahana olana ao an-toerana amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilavy no mitatitra ny antsy prian'izay
Ny avaka ny sora-baventy nataon'ny mponina ao Ambalabe commune Ambatosiah distriktan'ny Bealanana raha nanao ny heviny izy ireo. Antony, misy olona tsy tompony mandrefy tany ao an-toerana ka toerana hatramin'ny farany hoe ireto mponina ireto. Izy ireo izay nanamafy fandray fepetra raha toka tsy handray andraikitra ny mpitondra fanjakana sy ireo tompona andraikitra voakasika. Raha ny tantara, eny ilay toerana teo aloha ka ireo razambe fahiny no nivondrona nanajary azy ho afaka volena ahazona vokatra. Taty aoriana ka saina alaina ka tsy ekena hatramin'ny farany. Potrita maso izay azy safontagnana reny magnamariny fo zay mbala be ny tompo. Ary 7 taogno amtô zany natanay fa mangataka fanjakagna mbo hijery an-toerana izany marimaritsy resy raha magnantô fogna hivinoagna zany hiboaka aminay satria tanay tsy kihinay alenjary satria managna profo loatra ny fanagnanay azy. Efa ntaonany maro no nisy nidizadisa teo amin'ilay toerana rehefa nisy nahiditram-ponja vokatra zany. Taty aoriana nivoaka ny didi-pitsarana nanamarina ireo izay tompony tany angatahana ny fanajana io didi-pitsarana ny voaka io hoy ireo tanora vonina iaro hatramin'ny farany ny tany. Zaho mo président tanora akato amin'ny resaka tany tô matsaboribe lagnilezana zany hoe ny tegna ny faneneo akato manohagna zareo tsy de mitsofotro akato ary mbola hampiasa borziny saboha famaky ary zaho lahateo président zareo mbola miaraka zotra aminjareo amin'ny tany toy akato na ovio na vato ary zahio nrony giadra na nefitra tagnatin'izy tô ologno aroby dimampolo nanafaka zay enda agnisan'ny zavatra mampalahelo tsindroviny fanjakagna mo malahelo zay ato e. Angatana araka izany ireo tompona andraikitra voakasika ijery akaiky ity olana mitranga ao Ambalabe commune Ambatosiah distriktan'ny Bealanana ity. Nahitsy ny afatra nomeny retim-ponina ireto amin'ny sora-baventy ka mila fandraisana fepetra haingana isoroana zay mety ho fifandonana ao an-toerana. Mialohany idirantsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena nankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fidiovana mandritra amin'ny fadim-bolana. Lanonam-be nandaniam-bola no nentin'ny fanjakana nanamariana ny andro na eo azy ny olany famatsin-drano amin'izao fotoana izay misy akoko mivantana amin'ny resaka fidiovana sy fahadiovana. Ireo vehivavy nanaovana fanadihadiana izay mitaraina noho ny fitsitsiana rano rehefa midio amin'izao fotoana izao. Hentsora Soary Malala. Nankalazaina androany fa 20 ny volana May ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fidiovana mandritra ny vadim-bolana. Fotoana fampianarana sy fanentanana ny vehivavy adio hatrany indrindra rehefa vadim-bolana. Anisan'ny mankalaza izany isika eto Madagasikara izay mampametra-panontaniana ny hoe tokony ankalaza izany ve isika raha izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ny jerena ny rano ijaliana na tsy misy akory. Ho an'ity fankalazana ity nisy ny lanonam-be andaniana vola be entin'ny fitondrana manamarika izany ao anatin'izao fotoana tsy fisiny rano izao izay natao tao farafangana. Ny fidiovana izay midika fa mila rano to miainga ambony tsikoko fotsiny ihany ireo vehivavy malagasy izay milaza fa mijala rano ihany ka na idio aza mila fitsitsiana. Ny rano aloha amin'izao dia tena hijaliana tokoa indrindra amin'ny toerana ambonimbony toerana misy ny olona amin'ny 12 alina no fomatsaka amin'ny 2 maraina dia efa tsy misy rano intsony. Ny zavatra magaga nefany entanina foana ny olona hoe isasa madio fahadiovana resaka fahadiovana dradradradraina nefa ny rano idiovana raha tsy misy ahoana moa zany no tokony iainan'ny vahoaka malagasy amin'izany. Tsy magaga raha toka be ny aretina ary be maty amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahampian'ny rano satria tsy afaka midio sy manadio intsony ny olona indrindra fa ny vehivavy. Ny andro ririnina zao ny vehivavy tonga fotoana tsisy rano isasany tena tsy haiko tsony hoe ahoana zany ny fomba iainan'le vehivavy an'le izy satria ny rano raha atao hoe raha iseho kely ny fisasana taloha amin'izao efa raha izinga rehefa tsitsitsina tena tonga fitenenana hoe manao sasany maro anaka mihitsy. Mahatsapa hoe mijaly ny rano mihitsy eto Antananarivo satria na rano anao andeha hisasa ary tsy hita dia lasa manahirana be. Tsapa hoe mijaly ny rano mihitsy noho ny rano tsy misy mividy indraindray dimanjato zerigany. Tokony ny tena hitako mety hoe le mamaha-olana amin'ny resaka rano aloha ny aingana indrindra. Na ianao ary tsisy rano inona no anadiovanao an-tenanao na rano ary tsy hita. Tena hoe sahirana amin'ny rano zany. Filaharana amin'ny maraina amin'ny firy maraina ianao mandatsa bidon efa ry amin'ny laharana 400 bidon ary ny bidon anao dia nefa le vehivavy zany tena mijaly amin'le resaka fidiovana
vehivavy nefa tsy maintsy mila madio dia tsy maintsy hoe mitsitsy rano moa zany araka amle rano hoe fijaliana mitsitsy rano zay dia ny amikasika ny fatibolana ny vehivavy zany dia iny tsy maintsy misy foana zany isam-bolana fa ity olana nyity rano ity tokony vahan'ny fanjakana mihitsy mba jeren'ny fanjakana akaiky zany efa tena mijaly efa mihoatra ny loha mihitsy ny fijaliany vehivavy amin'le fijaliany firenena amin'le rano raha nitranga eto amintsika ankehitriny no jerenina tsy miendrika ankalaza ity andro ity Madagasikara na iza amin'izao fotoana mitaraina avokoa ireo mponina ny mandany vola amin'ny tsy laharam-pahamena ihany no fafinaretany ny fanjakana fa tsy ny fampiasam-bola ho an'izay mahasoa ny vahoaka maresaka iraisam-pirenena vetivety nankatoavan'ny solombavam-bahoaka frantsay ny volavolan-dalàna mikasika ny zon'olona azo fanampiana amin'ny fanamperanaina taorian'ny tapabolana ny siny ny ady hevitra teo anivony antemera-pirenena nankatoavana tamin'izany ireo lalàna misa roa ny ray izay mamaritra ny fikarakarana farany hanamavanana amin'ny fanantanany marary efa ho faty ny faharoa miresaka amin'ny famoronana zo avy any amin'ny sitraka fanampiana hanafanganana ny fahafatesana dia izay ihany koa no entina mamarana ny fampahalalam-baovao ankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny raha mpitsondray ary tombo kilasy tombo vavy eno matomboko ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté Ni Vavao. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.